Ampifaliana mandrakariva ry ava-malala no iara-pahananao indray amin'izao takariva izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria dia mbola omeny tompon'andro indray ankehitriny ary dia ao anatin'izany indrindra no hanonana ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Engany mba ho feno sy ho rakotry ny fahasoavany mandrakariva isika tsirairay avy. Amin'ity takariva vaovao ity dia iresaka lohateny anankiray indray isika. Ny amin'ny hoe ahoana hoy Andriamanitra ny amin'ny faharandro. Io indray zany no resantsika ka dia isaorana moa Andriamanitra satria manana an'ireto baiboly reto isika, manana ny tenintsika ka ao anatin'izany no anambaran'Andriamanitra mahakasika n'ity hoe faharandro ity. Koa dia maninona moa raha asaina ianao ankehitriny mba hiaraka hivavaka isika alohan'ny handrenesantsika izay lazain'Andriamanitra amintsika mahakasika an'izany lohateny izany. Hivavaka isika. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra sy any an-danitro, tsy mitsahatra ny miantso ny anaranao izahay ary tsy mitsahatra ny manome voninahitra anao ihany koa. Misaotra indrindra ny amin'izao fotoana izao. Tonga amin'ny fotoana izay anohizanay ny fienoana ny teninao izahay. Koa dia mangataka hatrany izahay Andriamanitra ny amin'ny fanahinao masina. Ingany mba harotsaka ao aminay izany, hanazava ny sainay ary indrindra hitari-dalana anay amin'ny teninao ka mba ho azonay izay rehetra tianao ambara aminay indray amin'ity hariva ity. Mitahiana tsirairay avy ianao, tahio ny mpiaino rehetra sy ny mpijery rehetra ary mitahiana mpanomponao izay tondra ny teny eto ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika satria afaka hanohy indray izao teny izay horenesintsika avy aminy izao, satria moa araka ny teneniko teo dia manana ny soratra masina isika izay milaza sy manambara ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary fitahiana lehibe ho antsika ny ananantsika n'izany soratra masina izany. Ka ahoana ary hoy Andriamanitra momba ny faharandro? Ny hevitry ny olona mahakasika n'ity faharandro ity ry ava-malala dia betsaka ny miteny hoe misy ny faharandro. Dia samy manana ny fomba fiesehony sy ny fomba fanambarany an'izay hoe faharandro izay. Ary ao kosa indray ireo izay miteny hoe tsisy izany faharandro izany fa rehefa maty ianao dia izay no faharandronao. Ary eo izy izany dia manambara fa tsy misy faharandro global na iraisana izany fa tsirairay ihany. Ka rehefa maty ny olona anankiray dia tapitra ny androny, izay ny faharandro eo aminy izany. Ka fanontaniana izay apetrakintsika dia hoe ahoana kosa hoy Andriamanitra mahakasika ity hoe faharandro ity? Voalohany aloha Andriamanitra dia manambara ao amin'ny teniny fa misy ny faharandro ary io faharandro io dia tenenin'ny soratra masina hoe fahataperan'izao tontolo izao. Fahataperan'izao tontolo izao. Zany hoe misy fahataperana izany. Ity tontolo misy atsika ity. Misy fahataperana. Dia ahoana ny anambaran'Andriamanitra an'izany? Ato anatin'ny Matio 7:20, dia izao mivaky ny teny. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara amin'ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Nataoko menamena mihitsy izy eto hoe tonga ny farany. Zany hoe Jesosy Kristy zany dia manambara fa misy ny farany ry ava-malala. Misy ny andro farany ary misy ny faharandro. Alohan'ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra izany, hiverenany any amin'izay toerana nisy azy. Zay avy any an-danitra izy nidina teto amin'ity tany ity. Rehefa nanafatrafatra ny mpianatra izy dia anisan'ny niteneniny io teny io. Nanambarany amin'ny fahataperan'izao tontolo izao sy ny andravanan'i Jerosalema eto Jesosy Kristy. Raha teo tendrombohitra Oliva natazana n'ilay tempoly ary dia niteny Jesosy hoe lazaiko aminareo fa tsisy vato hifanongoa eo na dia iray aza. Ary tamin'izay ny mpianatra no liana fatratra ny amin'ny hoe raha oviana ny ahatongavan'izany sy ny fahataperan'izao tontolo izao
dia teo jesosy no nanambara ny laza ny amin'ny zavatra hitranga amin'ny andravanan'i jerosalema sy ny zavatra hitranga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany hoe melokely ny paska io zany hoe melokely nanombona azy tamin'ny azojaliana izy hiakatra ho an'i jerosalema no nytenenan' jesosy an'io teny io ka naseho ny tao daholo ireo karazana famantarana maro samihafa. Ka eto zany alohaandriamanitra dia miteny fa misy ny fahataperan'izao tontolo izao, misy ny farany. Ao amin'ny Mateo 7:20, Mateo 7:20 dia mbola manamafy Jesosy hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ery lehibe ho amin'ny mpianatra io le teneniko teo hoe alohan'ny akarany any an-danitra dia nampahery ny mpianatra izy ary nanafatravatra ny mpianatra izy ny amin'ireo toromarika rehetra tokony ho ataon'reto mpianatra ary tao anatin'izay Jesosy ny teny hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary tsy ho an'ny mpianatra ihany io ry hava-malala fa ho ahy sy ho anao izay manaraka izao fandarina izao ihany koa. Jesosy Kristy dia mbola vonona hiaraka aminao omba anao mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izany tontolo misy atsika izany dia ity izao tontolo izao ity izany. Zavatra faharoa dia manambara ny soratra masina milaza Andriamanitra ao anatin'ny teniny fa misy ireo zavatra hitranga rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ka inona avy ary izy ireo? Araka ny hitantsika eto dia misy zavatra vitsivitsy izay voalaza eto. Voalohany zany dia zao rehefa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia ho avy eny amin'ny raha olanitra aloha Jesosy. Tranga voalohany izay. Faharoa hitsangana ireo maty izay nino azy. Fahatelo hovana ireo izay mbola velona, hovana ao anatin'ny raim-pimaso zany. Rehefa zany dia hakarina miaraka ho any an-danitra izy ireo eo amin'ny raha olanitra. Ary amin'izay fotoana izay kosa ny ratsy fanahy dia ho faty. Ny antsony tendrombohitra izy vatolampy izy satria tsy ho tantiny izany fiavian'i Kristy izany. Ary eo maty ratsy fanahy, maty efa ela ratsy fanahy dia mbola tsy mitsangana amin'io vanim-potoana io. Omaly moa tsika dia somary nanisy teny kely mahakasika an'izay hoe fahafatesana izay dia ireo maty ratsy fanahy dia ao aorianan'ilay arivo-taona vao mitsangana. Dia hitantsika eto fa rehefa hitsangana izy ireo zany dia ao aorianan'ny arivo-taona izy ireo vao mitsangana. Ary rehefa hitsangana izy ireo dia mikendry hamaky ny tanàna izay hanafika ny Jerosalema ary ao anatin'izay indrindra no ahatonga an'Andriamanitra handefa lay afo sy solofara izay lazaintsika hoe afo be amin'ny teny tokana ary mandany azy ireo izany levona tanteraka ny ratsy miaina ao anatiny atao hoe lanitra vaovao sy tany vaovao ny olombonjena rehetra. Andao vakitsika ary soratra masina mahakasika an'izany araka izay anambaran'Andriamanitra azy. Voalohany dia amin'ny Korintianina voalohany 12:1-2:20 sy ny 2:20. Zao mivaky ny teny. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Manambara zava-miafina zany eto Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony ny apôstôly Paoly. Ary le zava-miafina dia tsy hoe zava-miafina fa haseho zany le zava-miafina eto. Dia tsy inona izany fa zao ny voalaza. Tsy hody mandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny raim-pimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy olo intsony ary isika hovana. Zay zany ry hava-malala ny zavatra hitranga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Aneno le trompetra farany, trompetra avy any an-danitra izy io ary trompetra aheno an'io daholo izao tontolo izao eny hatramin'ny maty any am-pasana azy dia handrehany izany trompetra izany. Ary io ilay nyresantsika tao amin'ny Jaona 5:7-20 hoe azagaka amin'izany ry rahalahy, azagaka amin'izany hoy Jesosy fa ho avy ny andro izay andrenesany maty rehetra any am-pasana ny feony amin'ny alalany ity trompetra ity. Dia hoeminy izao tontolo izao izany fiverenina an' Jesosy Kristy izany manoatra lavitra noho ny sirene izay enitsika
ary amin'izay fotoana zay dia hitsangana ny maty zay nino an Jesosy zay tao am' Jesosy Kristy ary zay no mahazava-dehibe an'le hoe ao am' Jesosy Kristy ry hava-malala ary reo zay mbola velona am'izay fotoana zay satria de miteny ny tenin'Andriamanitra hoe tsy odimandry avokoa isika rehetra zany hoe isy olona izany tsy mba handalo an'ity fahafatesana zay tenentsika eto hoe fahafatesana voalohany ity isy olona zany tsy mba handalo am'izany asa re ianao vare zany izava re zany tsy misy mahafantatra isika fa lay ray izay tompontsika ny mahalala ny momba antsika tsirairay avy fa ny zavatra azo antoka de zao rehefa ao am' Jesosy Kristy ianao na nodimandry ianao na tsy nodimandry rehefa miverina Jesosy Kristy dia anisan'ny olona zay hitsena azy ianao satria zay mbola velona am'izay fotoana zay ka mino azy de voalaza eto hoe ovana iova ny momba antsika rehetra ry hava-malala iova ny toe-batantsika tsy mety loha intsony hitafy ny tsy fahafatesana intsony ary reo zay maty natsangana de hitafy ny tsy fahafatesana ihany koa fa ho velona miandrak'izay miaraka am' Jesosy Kristy any am'lay atao hoe lanitra vaovao sy tany vaovao manamafy an'izany ange ny boky ao am' Tesalonianina efa mivakitsika tetomala izy ty fa maninona moa raha mbola averintsika vakina izany Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 2 sy 7 zao mivolaza ny teny fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feony arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra ka zay maty ao am' Kristy no hitsangana aloha io tsy mbola mba makivy atsika ry hava-malala na de mety hiatrika fahafatesana azy satria Andriamanitra zany mahafantatra hoe manahoana ny toe-panahintsika mety hazaka ny mety hoe fahoriana mafy indrindra ao aorianao ve satria isika io eto am'ty tany ity de tsy maintsy misy fahoriana mafy zay tsy maintsy mbola hatrehan'ny vahoaka an'Andriamanitra ary zay fantatr'Andriamanitra fa tsy hazaka sy tsy hatanty izany mety fahoriana mangidy zany fizahan-toetra sy fanenjehana maro samihafa dia zao ataon'Andriamanitra miala sasatra mialohan'ny fotoana fa ny fampanantenana zay omen'Andriamanitra eto de milaza hoe ny trompetran'Andriamanitra ho tsofina ka zay maty ao am' Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka izany de sika zay velona maniry ary hava-malala mba ho zasy ianao zany fa araka ny lazaiko teo moa hoe Andriamanitra mahafantatra momba antsika tsirairay avy ary rehefa afaka izany no ny voalaza eto dia isika zay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny am'ny rahona hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka ka de hoany amin'ny tompo mandrakariva isika zava-dehibe loatra izany io zany ny zavatra iseho am'izay andro farany zay amin'ny farandro moa zany marimarina kokoa satria io zany andro farany iangatsika eto am'ty tany ity ao amin'ny Apokalipsy toko 20 de manamafiny amin'ny hoe ireo zay maty tsy mba nanana an' Jesosy Kristy ireo zay maty tsy mba nanompo an'Andriamanitra ireo zay maty tsy mba nanolo-tena ao an'Andriamanitra de voalaza eto hoe ny sisa amin'ny maty tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona fa reo zay mitsangana ny fiverenan'i Jesosy zany dia hiaina mandrakizay miaraka am' Jesosy izy ary io ny atao hoe fitsanganana voalohany zay nambaran'ny ten'Andriamanitra teo aloha hoe zay maty ao am' Kristy no hitsangana aloha ireo zay velona kosa ka tsy mba hakarina makeny am' raha olo-lanitra izy ireo kosa indray dia hiantsoantso ny vatolampy sy ny tendrombohitra mba hianjera aminy satria tsy ho zakany tsy ho tantiny izany fiverenan'i Jesosy zany satria ho latsanenina izany olona izany ao amin'ny Apokalipsy toko 4 ka hatramin'ny 17 de manamafy sy manambara izany teny zany ndao nge vakitsika izany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra de niery tao milavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka afeno izahay amin'ny tavalay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ka iza ny mahajanona zany ny zavatra hitranga izany ary zay no mahatonga ny sasany miteny hoe tena zava-doza lay farandro satria tena isy bouleversement tanteraka fitsimbadiana tanteraka satria iorooro mihitsy ty planeta tantsika ity
maro de maro no zavatra hitranga araka ny voalaza ao amin'ny apokalipsy dia izay no mahatonga ny be sy ny maro zay tsy manana fanantenana sy toky amin'i Jesosy Kristy satria tsy nanolotra ny fiainany eo amin'i Jesosy dia hiteny fa zava-doza ilay farandro dia lasa mampionona fotsiny hoe mampionona ny tenany hoe rehefa tonga ny fahafatesanao dia izay ny farandro fa tsy misy an'izany farandro mitambatra izany ry hava malala ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika eto fa raha tsy fanahy ianao sanatria dia iantsoantso ilay tendrombohitra sy ny vatolampy mba hianjera aminao ary izay no mahatonga hoe zava-doza tokoa ilay izy fa raha toka niaraka tamin'i Jesosy ianao nino an' Jesosy ianao dia fifaliana lehibe no atrehanao amin'io fiverenan'i Jesosy io ary zany ny vaovao mahafaly tsy tian'Andriamanitra hijanona eto amin'ity tany ity angatsika tany feno fahoriana fijaliana sy fahafatezana fanaintainana isan-karazany fa eto Andriamanitra dia maneho fanantenana ho an'izay rehetra mino azy ka rehefa miverina Kristy amin'io andro farany io na ny farandro io izay moa no marimarina kokoa satria ny andro farany lava dia lava fa ny farandro dia ilay andro farany izay hialantsika eto amin'ity tany ity hakarina eny amin'ny rahaolanitra isika miaraka amin'ireo izay efa notomandry kanefa niaraka tamin'i Kristy nino an' Jesosy Kristy. Zavatra fahatelo tsara fantaritsika ihany koa momba ny farandro mialohan'io andro farandro io dia isy zavatra hitranga ary io no asehontsika an'ilay hoe andro farany misy loza fito mialohan'ny fihavian'i Jesosy Kristy loza fito ao amin'ny apokalipsy 4:20 tsy hamaky azy ray manontolo satria lava dia lava fa izao no ireo karazana loza fito izay hita ao amin'ity apokalipsy 4:20 ity izay hianteva amin'ireo olona izay tsy mba mino an' Jesosy mialohan'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra reto izy ireo hitantsika eto amin'ny écran eto zany vairatsy ny ranomasina iovara ny ondry sy ny renirano iovara ny masoandro andoro zany hoe tena ho mahamay mihitsy zany ny hafanana tsy mijanona amin'ilay hoe na fito amby telopolo degré izay efa hitantsika any amin'ireny désert ireny misasany ary moa misy 70 degré amin'izy ireny fa mbola iotra lavitra noho izany ny hafanana omen'ny masoandro io ka andoro isy aizina ihany koa izay iseho ka mandritra n'izay fotoana izay dia hitsakotsako ny lelan'ny olona sady hanompa an'Andriamanitra ho kaikaikeriny zany io lelana io ary hanompa an'Andriamanitra izy satria mafy loatra lay loza izay mianjady ary izay no mahaloza azy dia horitra ihany koa ny onon'ny Efrata ary koa isy elatra sy kotrokorana arahana avandra lehibe sy orohoro-tany lehibe ny avandra anankiray dia milanja talenta anankiray araka ny voalazan'io apokalipsy 4:20 io ny talenta anankiray ry hava-malala dia arakaraky ny zava-misy fa eo anelanelany 30 kilao ka hatramin'ny 40 kilao izany ny talenta anankiray dia eritrereto amin'izany hoe izany no avandra hilatsaka ito amin'ity tany ity araka ny apokalipsy azy moa zany dia faminaniana izy io mety misy ny zavatra ara-bakteny ao dia misy ny zavatra mety misy hevitra araka ny tandintonao fa ny zavatra misy dia aseho eto fa misy loza mahatsiravina izay hitranga eto ambonin'ny tany alohan'ny hiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahaolanitra loza fito no anambarany soratra masina azy anambaran'Andriamanitra azy ao amin'ny apokalipsy tahaka ny nanafahana zanak'Israely avy tao Egipta izay nanaovan'Andriamanitra ny loza anankifolo alohan'ny hanafahana azy ireo ny aliny 14 nisanina hamonjy ny tany Kanana dia mihoatra lavitra noho izay nanaovan'Andriamanitra nyity zao tontolo zao ity satria tsy kanana ny tany intsony no ale fa kanana ny lanitra no homen'Andriamanitra izay rehetra vonona hiara-dy aminy ka dia isy ilay loza fito amelezana an'ireo ratsy fanahy izay nanenjika ny vahoaka an'Andriamanitra izay nanenjika an' Jesosy Kristy ka ireo fiangonana zany hoe ireo mponina ireo olona nanolo-tena ho an'i Kristy izay tratrany zany fanenjena mafy zany dia ho valian'Andriamanitra amin'ny alalan'ireto loza fito reto ny olona ratsy fanahy ary rehefa tapitra ireo loza fito ireo dia hiakatra eny an-danitra ny zanak'Andriamanitra
satria ho avy Jesosy Kristy. Io lozafito io dia tsy voatery hoe misesy eo amin'ny toerana anankiray fa nytotalilay loza zay alefa an'Andriamanitra eto amin'ity planina etan-tany ity dia fito izany. Inona ry hava-malala no hafantarana fa efa akaiky ilay fotoana hiverenan'i Jesosy? Inona no hafantarana fa efa akaiky ilay fiverenany? Ao amin'ny Lioka 2:20, 9 sy ny 7. Zao ny voalaza eo amin'ny 9. Ary hoy izy, mitandrema fandrao ho voafitaka ianareo, fa maro no ho avy amin'ny anarako sady anao hoe izano izy, ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Milaza miara-mahita isika amin'ny fampahalalam-baovao maro samihafa, na ny velany na eto amintsika Madagasikara, dia aseho ny tenin'Andriamanitra fa efa tanteraka zany hoe misy iteny hoe izaho no izy. Ary eo amin'ny 7 dia miteny Jesosy Kristy, hoy ny teny eto hoe, ary raha handre ady sy tabataba ianareo, aza matahotra, tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Zany hoe izao ady sy tabataba manerana ny tany izao, atsy Moyen-Orient, any amin'ny toerana maro samihafa, korotana isan-karazany, ary ny antony ivorian'ireo firenena lehibe matetika dia izao handaminana n'ity zao tontolo izao ity. Ary ny antsoantso atao eto amin'ity zao tontolo izao ity dia hoe aoka hisy ny fandriam-pahalemana, la paix. Fa ny tenin'Andriamanitra eto, Andriamanitra dia miteny fa amin'ny andro farany dia tsy maintsy hisy ady sy filazana ady zay tena ho mafy hatrany, saingy izao ny Jesosy dia miteny hoe aza matahotra, fa mbola tsy tonga akory ny farany amin'izany. Tsy amin'ny alalan'ny ady lehibe zany no ifarana n'ity zao tontolo izao ity, fa tsy maintsy misy aloha ny ady araka ny tenin Jesosy teto hoe tsy maintsy tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany, fa ny farany dia hitantsika hoe Jesosy ilay miverina eny amin'ny raha olanitra. Ao amin'ny 10 amin'ny Lioka 2:20 dia hoy izy eto hoe, ary hoy izy taminy, hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Ary eo amin'ny 11 tena mahaliana antsika mihitsy, hoy izy eto hoe, ary hisy horohorontany lehibe, ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary hisy zava-mahatahotra sy famantarany lehibe avy any an-danitra. Move tsy efa izany miainantsika ry hava-malala, marina ve fa nisy ny arety mandringana fa izay, ireo gripa espaniola, ireo peste isan-karazany, ary tena nandripaka olona maro teto tany tokoa izany, saingy tamin'ny faritra manokana. Fa izao vanim-potoana iainantsika izao ne ry hava-malala dia izao tontolo izao manontolo mihitsy, ny kontinanta 10 mihitsy nefa iantefany ty arety mandringana Covid-19 ty. Ary hitantsika fa miseho amin'ny endrika hafa ihany koa izany Covid zany amin'izao fotoana izao, amin'ny endriny maro samihafa, ary ny tena mampanaintaina antsika eto Madagasikara dia ilay Covid amin'ny endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo. Ary mbola hitombo hatrany zany aretina izany manerana n'ity zao tontolo izao ity, dia eto moa mampiontena ny mponina hoe dia efa tsy hisy azo atao intsony fa dia efa manao izay ahafahana miara-miaina amin'izany aretina izany. Ry hava-malala, faminaniana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy Andriamanitra mihitsy no miteny fa tsy maintsy hisy ny arety mandringana, pandemia amin'ny firenena rehetra. Firenena efa mihoatra ny 20 sy 200 zao ny firenena ao amin'ny firenena mikambana, fantatsika. Fa tsisy firenena zay tsy tratrany ity arety mandringana ity. Ny azo atao dia izao, miandrandra ilay lanitra vaovao sy tany vaovao isika, manolo tena ao an'Andriamanitra isika, mivavaka amin'Andriamanitra isika, mino an Jesosy Kristy isika, manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, mitalao amin'ny fanahy masina isika mba azahoantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa miverina Jesosy Kristy, tsy maintsy voavonjy izy ry hava-malala, ka ho afaka amin'ity fanaintainana eto amin'ity tany ity. Ao amin'ny 15 sy 20 amin'ny Lioka 2:20 dia izao nambaran'i Jesosy, ary ety ambonin'ny tany dia izy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondroan'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany zay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Reraka ny fon'ny olona,
irondroana ny ranomasina, anonja mafy zany ranomasina izany. Ry hava-malala, eto Jesosy dia milaza faminaniana. Efa ninarantsika tany amin'ny voalohany fa mila diniantsika hoe faminaniana za tantara ara-baky teny. Lay ambarany soratra masina, eto zany zao dia faminaniana. Ka milaza ny amin'ny hoe lay hoe ranomasina dia milaza vahoaka izany. Ka ny zavatra misy zany dia zao. Vokatry ny zava-misy izay iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia reraka ny fony olona. Reraka. Eny fandraindray fa na isika mpivavaka aza dia indraindray mitady ho reraka ny fo. Ary zany indrindra no nampaherezan'i Jesosy antsika hoe mahereza fa tsy maintsy misy izany, tsy maintsy ho tonga izany, fa manan-tena kosa ny Jesosy Kristy ianao satria efa ho avy izy. Ho avy izy mba hamarana ny zavatra ratsy rehetra. Amin'izany andro zany dia ahita ny zanak'olona eo amin'ny rahona, amikery sy voninahitra lehibe izy. Engana izy zaho sy ianao mba ho anisan'izany hoe izy izay teneny eto amin'ity soratra masina ity. Ahita ny zanak'olona eo amin'ny raha ho lanitra. Ary eto ny fampahirezana omen'i Jesosy dia zao, amin'ny 9:20. 9:20. Ary raha vao miantoza ny zavatra izany, raha vao miantoza ny zavatra izany, dia miandran-draha ka sandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ny antoha tamin'ny 2019 ny arety mandringana. Zay tena mafy manerana n'izao tontolo izao. Miandran-draha ry hava-malala, miandran-draha, asandrato ny lohanareo, aza mitanondroka eto amin'ity tany ity, fa asandrato ny lohanareo, mpanjino Jesosy Kristy, fa ho avy tsy ho ela izy hanafaka antsika tsirairay avy. Koa aoka ianao mba hamikitra amin'izany tenin'i Jesosy Kristy izay ambarany izany. Ka inona ary ny ataontsika eto am-pamaranana? Voalohany, fanteneniko teo, miandran-draha. Aza mitanondroka eto amin'ity tany ity. Fa na ody mandry ianao, na tsy ody mandry, rehefa ao amin'i Jesosy dia azo antoka no avinao mandrakizay ry hava-malala. Ka aza mitanondroka, minoa, manana fanantenana fandray andro any. Aneno an'ilay trompetra farany ary aheno an'izany isika, dia indro isika hiakarina eo amin'ny raha ho lanitra. Hitsenan'i Jesosy. Ary dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika. Hoy ny voalaza ny Tesalonianina 1:4. 7:7. Asandrato ny lohanareo ny tenin'i Jesosy eto. Zany miandrandra zany ry hava-malala hoe asandrato ny lohanareo dia zao, mivavaha mba hahavita fihavanana anao amin'Andriamanitra. Fa raha vao tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, dia olana izany, olana lehibe izany. Fa raha vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, na amin'ny andro havelomanao, na sanatria amin'ny andro izay mety mahamody mandry ianao, raha vao vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao dia garanti, azo antoka, assuré, fa tsy maintsy miainao amin'ilay fiainana mandrakizay ianao. Ry hava-malala, zao ny fotoana hanorantsika tena ao an'Andriamanitra. Mbola omeny fotoam-pahasoavana isika, fotoana tombonandro manokana aza hotsika mivavaka amin'Andriamanitra. Ka manolora tena ho an'Andriamanitra. Aza mangatakandro itsony. Mivavamba iorenan'ny finoanao azy, mivavamba hanananao faharetana, mivavamba hijoroanao hatramin'ny farany. Ry hava-malala, hoy Jesosy hoe ao amin'ny Jaona 1:2. Jaona 1:2. Ary ankehitriny ny anaka, tomoera ho aminy, mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy homena treo anatrehany amin'ny fiaviana. Zany ny tenin'Andriamanitra amintsika. Tomoera ao amin'i Jesosy ry hava-malala. Aza miala amin'i Jesosy ry hava-malala. Aza miala amin'ny Kristy ry hava-malala. Mitoera ho amin'ny mandrakariva ry hava-malala. Ary raha mbola tsy ao aminy ianao, mirosoa ianao atao batisa, fa izany ilay hoe ao amin'ny Kristy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, mitafy amin'ny Kristy izy, dia hoy izy eto hoe mitoera ao aminy. Jaona 1:7. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Nefa tsy mbola naseho izay ho toetra atsika ratsy zay, fa fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika. Fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ho hitatsika Jesosy. Ahita an'Andriamanitra isika. Ahita azy amin'ny endriny tokoa isika, fa tsy amin'ny finoana tahaka izao intsony. Maniry izany fa ianao.
manaiky izany va ianao. Hoy ny amaranan'i Jesosy azy eo mitapany farany io hoe ary zay rehetra manana izany fanantenana izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ry hava-malala, aoka mba hadio tahaka an'i Kristy isika. Manatona ny Jesosy mba ho sasany ho afaka amin'ny fahotanao sy ny elokao dia ahita fifaliana ianao, ahita fahombiazana ianao. Raha fitiantsika izay rehetra izay dia zao misy ny fahataperan'izao tontolo izao. Fa izara roa kosa ny olona, ireo izay nandray an'i Jesosy, nino azy nitoetra teo aminy hatramin'ny farafofonainy, dia zao anisan'ny olona izay hitsangana izy hiaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary raha mbola ao anatin'ilay olona izay mbola velona amin'izay fotoana izay dia hovany ao anatin'iray mpimaso dia hiaraka hitsena eny amin'ny rahaolanitra. Fa ny ratsy fanahy kosa dia hiantso ny tendrombohitra, hiantso ny vatolampy, hianjera aminy ary afaka arivo-taona izy vao hitsangana miaraka amin'ireo efa ratsy fanahy maty hatrizay ary dia ho levon'Andriamanitra amin'ny afobe izy. Koa eto ry hava-malala, zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra isika, mitoera ao amin'i Jesosy Kristy. Zao ny vanim-potoana hivavahantsika tsara eo aminy mba tonga antsika azo antoka fa raha avy izy dia mba ho anisan'ny hovonjena isika. Ary zany ny fanoriako lalina ry hava-malala, mba ho anisan'ny hovonjena zasy ianao. Ka izao fiarahantsika mianatra ny soratra masina, miaino ny tenin'Andriamanitra izao dia mba ho fitahiana ho antsika ka tonga antsika rehetra hiravoravo rehefa avy Jesosy Kristy. Tompo aneta antsika, dia antsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitra ao, misaotra anao indrindra izay satria nantsoinao hoe zanak'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao tonga mba hisolo voina, hisolo eloka ary mba hanamarina anay amin'ny alalany. Ka ny raha izay latsaka teo amin'ny azo fijaliana dia ho fanadiovana anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, mba hanananay ny famelan-keloka ary azahoanay antoka ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao zahay satria nampahafantarinao anay indray, eny nampahatsehivinao anay ny marimarina kokoa. Fa izao vanim-potoana misy anay izao dia vanim-potoana izay efa voambaranao mialoha lavitra 2 taona lasa izay anehoanao fa hisy ny fahataperan'ity izao tontolo izao ity, satria tsy mendrika hitoetra eto amin'ity tany ity ny zanakao fa tany feno fahoriana, fahafatesana, fijaliana, fanaintainana, aretina ity tany ity, fa efa manomana lanitra vaovao sy tany vaovao ho an'izay rehetra matoky ianao sy mino anao ary mandray anao ho tombo sy mpamonjy. Andriamanitra, efa tanteraka daholo ireo famantarana samihafa izay voambaranao. Ampio izay mba hiandrandra ary aoka izay mba hibanjina anao ka hieritreritra ny zavatra any ambony mandrakariva. Ampio izay mba hiorina tsara, omeo faherezana ary aza velanao kivy na ho ketraka amin'ny zavatsarotra izay mety lalovanay aty, fa vetivety foana ihany izany. Ary raha avy ianao eny amin'ny rahaolanitra dia ho fahasambarana mandrakizay no hiainanay. Tehirizo izay mba hanana an'izany rehetra izany Tompo, ka mba ho anisan'ny olona izay hahita fifaliana ary ho ravoravo hitsenanao eny amin'ny rahaolanitra dia hiainao amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tompo, tanterao aminay izany araka ny alehibe ny fahasoavanao, fangatahanay amin'ny anaran-tsoanao. Misaotra ray malalo. Amen. Eny ary hava-malala, ankasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanandroany. Raha pisy dia mbola hiresaka lohahevitra mahaliana indray isika, ka tiako mba tsy ho diso anjara amin'izany ianao ka homany ny fotoananao mba azonao manaraka izany indray. Fa eto aloha dia mirary ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavany, mirary fahasalamana ao antsika rehetra ihany koa. Veloma tompoko.